Anio Alahady fa 5 ny volana Jona taona 2024. Alahady izay ankalazantsika manetriketrika ny fetin'ny Trinité Masina. Ka ny lohahevitra arosin'ny fiangonana antsika anio dia manao hoe Andriamanitra tokana fa olona telo. Evanjely Masina nosoratan'i Masinda Joany, nalaina tao amin'ny toko 4 andininy 12 hatramin'ny 15. Ahy Izy rehetra nanan'ny Raiko, ny Fanahy dia Handray ny amiko ka hanambara izany aminareo. Tamin'izany andro izany, i Jesoa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe Mbola manan-javatra betsaka holazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny, fa rehefa tonga ny Fanahy fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra, satria tsy hiteny ho Azy Izy fa izay rehetra horeny no holazainy, ary ny zavatra ho avy no ambarany aminareo. Hanome voninahitra izy satria handray ny amiko ka hanambara izany aminareo. Ahy izay rehetra nanan'ny Raiko, ka izany no nanaovako hoe handray ny amiko izy ka hanambara izany aminareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.